Tena maizina be. Zahay volo. Sady mamoaka manja. Volo kaiky any. Dia ty tany ty tany nara-dalàna misy acte de vente authentique sy misy plan fitanana anazy. Dia ankehitriny nefa ny taninay dia misy partie nalain'ny Filatex. Zay tsy miteny hoe société Filatex, zay tsy miteny hoe ny olona ambony ao Filatex nakazy fa mety le mpiasa aty ambany fifehezan'ny Filatex satria izao raha nanao morcellement ny Filatex dia tsy nampiantso anay mifanila tany aminay izy satria lalàna fanana tany dia raha manao morcellement ny olona ray dia miantso mpifanila tany sy miantso ny solitenan'ny commune ary ny solitenan'ny fokotany, tsy nanao an'izay Filatex. Nitotofany tamin'ny andro alina koa nefa ny taninay dia tsy ekenay koa izany fa mangataka izay ny amerenan'ny Filatex ny taninay aminay izay mirefy 16 000 mètres carrés. Marianay etona fa io taninay io dia tany fiompianay trondro sy fambolenay vary. Hatramin'izao zay dia mbola mipitrondro eto amin'le tsinkidian'ny Filatex ny ambiny, fa ny tany efa nitotofan'ny Filatex kosa dia maty tao daholo ny trondronay sy ny varinay nitotofany tao. Dia mangataka izany zay hoe averin'ny Filatex aminay ny taninay. Ny taninay zany ny taninay zany tamin'ny 1980 no vidina. Misy mbola mariako eto hoe misy acte de vente authentique sy plan ara-dalàna fitanana anazy. Dia nanomboka tamin'izay 1946 tamin'ny 1980 io vidina 46 ans zany ny vitananay an'izy io. Dia nanomboka tamin'izay zay nefa ny occupé an'io taninay io tsisy nikitika izay teto nanoray fa nanomboka ny vidy tany teto amin'ity toerana ity Filatex izay marianay fa ny tanin'ny Filatex amin'ny vidiny dia tao anatin'le Marie d'Avaratozoro, ary ity taninay ity konkoa dia ao anatin'le Marie d'Avaratozoro. Dia teo zany ny olana teo amin'le fanaovan'ny Filatex le morcellement tsy nampiantso anay izy, fa raha nampiantso anay izy minisy hoe mety tsy fantany hoe eto le faritry ny tany vidiny, fa raha nampiantso anay mifanila tany taminy izy dia mety hoe mba avijonay sakanana izy ety ny taninay ety ny planay fa tsy ety aminay ety nareo mandeha. Efa nisy fampiresahana ve nataonareo? Efa nisy fampiresahana nataonay dia niteny taminay Filatex hoe des fonds en géomètre io, dia naseny naka géomètre zay. Fa rehefa naseny naka géomètre zay dia nanatrika teto ny solitenany nefa tsy hitanay ny tohany hatramin'izao. Dia izay hoe mangataka foana zay ny amerenana ny taninay, ary takiny konkoa hoe anaovana ny annulation de vente ny taninay, tsy ekenay konkoa ny taninay hoe atao annulation de vente satria ny ventenay dia ara-dalàna somatsara. Tsy ekenay zay. Ity toerana ity zany dia Marie d'Avaratozoro ny Rantapahana, commune Talatamaty, fivondronana Ambohidratrimo. Dia miantso zany zay miantso ny Andriamatoa président ny fanavaozana président Mikael mba hijery akaiky anay tatsaha amin'izao toerana mahazo anay izao satria toerana fivelomanay ity no alain'ny Filatex no dia tsy ekenay izany, ary manaitra ny lehibe amin'ny Filatex koa zay mba hijery akaiky an'izao fa mino izahay fa mety tsy fantany izao toe-javatra izao, dia manaiky sy manaitra anazy zay mba ho averinay aminay ny taninay dia niengavianay tanteraka mba jery hoe zay Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ampino tatsaha fa fivelomanay ity. Dia ny ohatran'izany koa ny lehibe amin'ny fanajariana ny tany mangataka izahay mba hamerenana ny taninay satria fivelomanay tatsaha ty olona maro zay mivelona eto, betsaka mihitsy zay mivelona eto, izahay mpamboly, ny mpikarama aminay eto rehefa manao an'ity asa ity zay satria tsy vitanay terery ty fa misy mpikarama miaraka aminay eto. Misy olona firy manareo tompon'ity? Ny olona tompon'ity zany zay dia misy 9 mpandovan'ity tany ity zay. Nanomboka oviana moa ilay nitotovan'io? Oviana zany izy no mividy amin'ny 2014 dia efa nanao fanohanana izahay. Mety mbola tsy mivaliana tao le fanontaniana hoe manodidina 4 hectares sa firy eo ny taninareo? 16 000 mètres carrés.
Dingana ara-pitsarana nanomboka 2014 le izy, inona ny dingana ara-pitsarana nataonareo? Dingana ara-pitsarana nataonay zany dia nangataka hoe homologation de vente zay dia tsy nekeny fitsarana aloha le izy fa hoe tamin'izany fotoana izany fa hoe acte de vente photocopie non certifié dia nijanona teo zay dia zao zay efa mitohy le aty satria zao zay efa tena mangataka ny taminay zany hoe averiny Filatex fa mbola tsy niady tamin'ny Filatex zay raha tsy zao mbola tsy niady mihitsy zay efa ty taninay ty konga zany efa nijerena le izy acte de vente authentique dikan'izay zany tsy tokony angatahana homologation ntsony nianarako fanjambolamena Edmondine. Dia tany ity ve zany efa iasan'ny Filatex sa mbola tsy niasany mihitsy izy ty fa mbola zay foana zany mioccupé anazy satria zay raha manao vary zao zay dia eto amin'ity tany ity zay no mively vary ohatr'izany fa io dia mipetraka fotsiny eo dia ity konkoa anaovan'ny tanora baolina nangataka taminay zany ny tanora eto amin'ny fokontany Tanjondava hoe mba hanaovana compétition na baolina eto dia misy baolina foana eto isan-kerinandro isak'alahady sy ny sisa. Le 16 000 hectares io ve zany efa voatototra daholo sa efa voatototra daholo mihitsy 16 000 tena na mbola misy efitrondronareo amin'le tany efa voatototra dia ny 16 000 hectares tamin'izay no nalain'ny Filatex fa ny restante mbola occupénay io hatramin'izao faizany novitananareo an'le tany tamin'izao novitanana izany tany zany tamin'izay fotoana izay dia olona teto amin'ny tanàna tety any izay Razafindrambo ny tarana moa zany dia manatrika antsika eto amin'izao ny taranaka le Razafindrambo zay tompon'le any mpandovan'Razafindrambo zany manatrika eto amin'izao fotoana izao. Ahoana moa zany ny ahafantaranareo hoe Filatex izy nefa ianao teny hoe tsy Filatex ao ambony le izy tsy lehibe ny Filatex dia manino ianao to dia samy teny hoe Filatex le izy samy teny hoe Filatex zany le izy satria tamin'izay vao nanoana an'ity dia niteny le olona mpanao ramble teto hoe Filatex samy manao an'ity fa manatononareo any Filatex dia nanatona tany amin'ny Filatex izay dia nisy olo tena Filatex nandray anay izay niteny anay hoe dia fond géomètre io fa makamakanaareo géomètre dia tonga dia naka géomètre zay dia nanatona teto ny solo tena Filatex sy ny solo tena fokotany ary ny commune nanatrika teto dia ny desian'ny Filatex konkoa tamin'izay niaraka teto nanatrika an'le izy teto nefa tsy hitanay nitoy any hatramin'izao zay le izy ino plan dia ty zany ny acte de vente tena original navitanany ray aman-drenay azy tamin'izany acte de vente efa tota be fa tsy hoe vonofronony ity original ity authentique enregistré le tanàna Mareta Baratoforo Andrano Tapahany zay le titre fa ambony lokany anaran'le tanàna ay le ambony lokany anaran'le tanàna fa ambony lokany anaran'le ambony lokany anaran'ny eto fa ny titre le izy no Mareta Baratoforo et acte de vente original ty ny authentique acte de vente original authentique ty efa tota be ty tsy hoe vonofo le olona le nanototra teto zany nitondra taratasy tamin'io tsy nitondra izy amin'ny alina izy nanotitra anazy dia mpanao dokotra ambonay no miantso hoe tofa ny Filatex any taninareo fatara moa le daty nanomboka nantsorana an'le tany teo hoe ovina izy tsara fa nanaovany opposition préalable zany 2014 2012 commune Talatamaty moa ay commune Talatamaty dia ato ny opposition anay anitonay zao izy mivadika zao positionareo zay tsisy valina hatreto fa nanio ny asa Fica président sultano só de président afaka mba hazavazavay mao hatramin'izay hatramin'izao anatin'ny tany
Tsy hoe inona eto dia présentation le toerana sisika. Randriana solo Pierrot adjoint fonctionnaire candidat. Dia amin'ny arakarak'izay zany a zavatra ohatran'izao matetika olona tonga le fanotofana le tany ohatran'izao dia samby kimikipy satria nahoana tsy misy le atana tohatra. Raha sanatria zany hoe misy ny zavatra ohatran'izao tsy misy hoe fampilana tamin'ny parti misy an'le toerana nohoatrizay tonga dia resaka ohatrany hoe vola miady amin'io. Nefa na izany zany lasa mampalahelo le taranaka Bandova satria nahoana manao an'le rambolery zalahy amin'ny andro alina tsy fampilazana tsisy inona. Dia mandeha koa ny titre bornage tsy mampilaza izy tongavina rehefa hanao an'le anina bornage zay ata amin'ny filateksasiana. Ka noho izany zany a dia manao anina madama fandratsahany fara zay amin'ny zavatra salan'izao satria nahoana tsy misy ny zo an'le Mpandova raha ohatran'izao satria lasa vandrakan'ny vazaha daholo ny tany gasika zay no hanamafisana eto amin'ny fokotany. Tsisy taratasy tonga zany tany fokotany. Tsy misy mihitsy zao fa tonga dia ohatran'ny karazana anina fotsiny satria io moa zany fantatrentsika hatramin'izay fa ny volany resaka mboa hatramin'izay dia lasa ohatran'izay ny zavatra lisy teta hatramin'izay. Zay manam-bola ihany ny afaka mazaka ny tany gasy dia zay zany ny angatahany tokony averina ny tompony ray manontolo le tany a satria laha ohatran'izao zany mampalahelo mahatrika gasy ka zay tokony fangatahana zany ataon'ny mpanao fanjakana. Zay rehefa anakaiky mihitsy a tia toejara resaka momba ny tany ity satria mijaly le voaka majinika sy ny tatsaha. Randriana solo Pierrot. Le miorakoraka kely amin'izay mba atao tanjondavy. Kanefa rehefa nateo fantofana tany tsy niantsonao izy hoe tompony tany nanaovan'ny olona ny varotana amin'ny andro alina zareo no manolotra teo dia takona fotsiny madinika satria tsako ny vola be ampanaka ka nangatahana zany mba ho jeren'ny mpanao-panjakana zavatra sahala amin'izao ka mijaly ny gasy ny tompony iray makatsakatsy reza zavatra eo no miseho isan'andro isan'andro maro ny zavatra maradio sy ny karazany fa fa miatra aty aminay izy zao ka dia taray izay satria ohatran'ny tsy mahanao zo mihitsy any le Mpandova sy mipividy ny tany ara-dalàna fa ny manam-bola ihany manjaka eto Madagasikara dia sahala amin'izay zany voavoa tsimarizavaratra zao ty betsaka mitindra azy lena mahazo ny olona ety izany ny fitaraina izay petraka i Mpandova. Ao anatin'ity zany ny ohatran'ny namidy a dia mbola mahana 1 hectare zany zay ao anatin'ny filatseko zao kanefa totofo ampotsiny eo ampovoany eo dia zay no mahatonga ny Mpandova hitaraina hoe mba tokony mba hojerena ihany le fanana tany fa tsy manam-bola ihany zany sy taratasam-bola latabatra manjaka fa tsy jerevana koa le taratasiny madinika zay tsy ambany fiadidian'ny tanàna ity satria na merana n'inona zay zany raha fahalalako azy mety tsy mahalala ny zofan'ny tompony zao hoe voatsotra ny tany dia zay fotsiny asa zany raha misy autorisation amin'ny aty amin'ny fivondronana tsisy fa dia fitofana fotsiny. Saya